Volamena milanja iray faingo 5.70 sy 500 kilao no trateaky ny fadiserana natao amin'ny serana mpiara-madina Ivato androany saika aondrana antsokosoko ho any Dubai ireo volamena ireo raha nitatitra azo avy amin'ny fadiseranana. Teratany indiana no nikasa hitondra ireo volamena milanja iray faingo 5.70 sy 500 kilao ireo rehefa nampia ihany fadiserana nandritra ny fanarahamaso fanaony io teratany indiana io izay saika iondrana tamin'ny sidiny Ethiopian Airlines ET 852 androany any Dubai. Nentina nanao fitsirihana na body scan izy avy eo. Tamin'ny fanaovana body scan io araka izany no nahitana ireo fonosana madinika nasisika tany anaty vatany. Nentina tany amin'ny toeram-pivoahana avy hatrany ilay mpandeha ka nasaina namoaka ireo fonosana miisa 4 nahitana vovom-bolamena rehefa nosokafana avy eo. Avy hatrany dia natao fanadihadiana io teratany indiana io raha nitatra avy amin'ny fadiseranana. Fahatrarana fikasana hanondrana volamena nitsokosoko faharoa io androany io taoriny nahatrarana ilay bolongambolamena milanja iray faingo 700 sy 700 kilao tao Ivato tamin'ny teratany malagasy iray avy amin'ny sidiny Ethiopian Airlines ny 3 janoary 2024 izay nokasaina naondrana tany Dubai.